misy tokony miteny, misy tokony mitany, izay mampanjaka ny teny dia tonga-panjaka ny tany. Isika malagasy manana ny tenintsika, noho izany manjaka ny tanitsika. Anisan'ny manamasina izany teny izany ny mpihira, ny mpanoratra, ny mpikabary, ny mpahiraha sy ny sisa, ireo antsoina hoe mpanao zavakanto izany. Solon-tena avy amin'izy indray no mitondra ny fitenenana eto dia Andriamatoa Jojo Eusebe. Raha nytany azy zao eto manao hoe eo asa aoe dia maro izy, antsoina Jojo. Andriamatoa filohan'ny fahefana Matotezamita sy Ramatoa Mialy Bajoely. Andriamatoa sy Ramatoa membre ny gouvernemanta isan'izay magnatriketo. Maro koa nareo mpiasa am-panjakana ambony, tsy voatonoko agnarana eto fa nareo izay manao adidy be eto amin'ny tanirazana, nareo jiaby antefany volana. Anareo mpanao fanatanjahan-tena efa nivolagna ranabavy teo. Anareo mpanao gazety, atsika mpanakanto izay nanimboninahitra ato. Voalohany mialatsiny ny ambatako satria maro atsika indrindra ny mpanakanto, tsy zaho ny zokiny indrindra fa maro zokiko ohatra ny vangy tsapa alohan'ny vazana ihany zaho. Ary na dia misy aza ny mpanakanto zandro koa efa olon-dehibe roa, efa manam-pagnahy fa izy moa zegny tsy amboro adidy koa ny tegna koa. Isika no nifandiniko hoe ndao Jojo eto ny tenitsika voninahitry nomena roa moa igny horesiko ankasitrahako anareo. Andriamatoa filoha mankasitraka, tegna mankasitraka. Maro zokinao teo amin'ny toerana io angamba mbola tsy nanome sehatra ohatran'izao ny mpanakanto. Izay isaoran'Andriamanitra nanome anay anao. Ary mialatsiny za koa raha ohatra hoe irearea fa hoe mpanakanto namanay Andriamatoa filoha isaoran'Andriamanitra. Misaotra. Izy moa zay elaela ny nampihira ilay olo nivolagna fa mbola tsy niakatra sehatra. Ary izy moa zegny tsy hoe Jojo niavy eto fa ny mpikabary, ny mpanoratra boky, ny mpagnano sary mihetsiky, ny mpihira, zegny zay eto zay nakariny Andriamatoa filoha aty amin'ny lapa. Tanteraka ny fanirianay Andriamatoa filoha nomenao voninahitra zahay le izy tsy ho voavalinay fa latsaka agnatin'ny fonay. Ka fonay ravoravo ny miarahaba anareo mivady sy ny ankohonanareo mba ho tahin'Andriamanitra ho salama tsara, ahazo zay iriny havita ny adidy izay nankiny ny firenena aminareo. Ngatana amin'Janahary. Tena firariantsoa ny avy aminay jiaby ao agnatin'ny sampan'ny mpanakanto voavolako teo. Izy ty moa zegny ohatra ny kabarin'ny jamba, ny ampo alefako ary alefako mialoha koa ny fialantsiny satria mety hisy zavatra diso ivolagniko eto. Za koa aoka za ivolagna ny marina teninay mpanakanto zay nagniraka zaho no entiko eto
nefa koa misy hevitry Jojo Bezebo entokoetoka mety hisy diso ilay hevitry Jojo Bezebo ka hialako tsiny mialoha. Sitraka tokoa tompoko ary tegna tely hoe zahay naveto zahay mo mahay hoe niantsoanao anay eto Andriamatoa Filoha dia hiaino ny vantana ny avy aminay koa ka tegna sitraka. Faharoa misy ny tsetsatetsa tsy aritry kely izahay mpanakanto na pikabary na mpanao sarimihetsika na mpanoratra boky na zay mpagnano lamozika mankasitraka anao Andriamatoa Filoha amin'ny nanendrenao ny ministry ny kolotsainy sy ny vakoka ankehitriny satria misy fotoana zahay ao amin'ny syndicat ny mpanakanto ny syndicat ny mpanao mozika nivory zahay dia nangataka hoe oka mba olo mahay ny ativilany ny raharahanay no tendrena eo ka heninao ny fanirenay Andriamatoa Filoha nanendry namanay olona ao agnaty tontolonay ianao ary le olo tsy hoe andambolambo eto za fa mahay miaraka aminay tsy hoe magnambony tegna ministre magnambony tegna tsy zay fa tegna mahay mifagnatony zay mpanakanto velo mpanantenana zahay misaotra indrindra tompoko. Faharoa efa azo lazaigny hoe mandroso zany ny fiarovagna ny zony mpamono eto amitsika ny mpikambagna ao amin'ny omda zao efa miisa 5,900 mihoatra zegny hoe na mpanoratra na mpihira na ny mpamorono isan-karazany ary efa eo ampamola volagna ny paikady ananganana ny brigade spéciale hoentiny miady amin'ny osoko izahay miaraka amin'ny ministère de la Culture sy ny vakoka igny zay mo hoentigny aminareo hoentigny amitsika tsetsatetsa tsy aritry ho zaho to fa tiako tsindrina ny mikasiky ny osoko ny piraty ny mamparary zahay eto Madagasikara ny 70 isanjato ny varotro mozika dia osoko ny 70 isanjato mety diso zao mety moatra ara dia ny vokany monino ny mpanao osoko ny piraty no mahazo vola bolangina ny mpanakanto mahia tsy ampy sakafo inona koa ny vokany kivy izy ireo na hoe olo reraka tsy afaka mamorona dia farany ny vakodrazana malagasy ny kolotsaina malagasy no miantoko izay ny zava-misy igny mo efa nisy fotoagna zahay nantsoinao atao Ambotsikrohitra isan'izay mo ny vatategnako nanome toky anay ianao Andriamatoa Filoha hoe horesentsika ny osoko ny piraty fa izy moa zay manao zavatra tsy mora izay koa moa mahita fa maro ny manahirana eto amin'ny tanindrazana ny mpanao politika zay mitady sezy ndraindray manahirana atsika ny tokony atao ara tsy vita tsy magnametsiny zay fa ianao raha ny teny hoe ovantsika ny olana ny osoka mankasitrika anao aminazy igny ary matoky zay efa tsy metsy ho ataonao zay Andriamatoa Filoha. Misy sosokevitry koa avy aminay mpanao mozika io amin'ny ady amin'ny osoka mety diso zahay fa ny hevitra sosokevitra avy aminay dia ny amoahan'ny fitondram-panjakana teny midina mandeha amin'ny gendarme, polisy, quartier mobile, pitsara, olomboafidy raha vantany vao mahita
olona mitondra na boky osoka na kapila osoka, izay zavatra osoko rehetra le teny midina zany isoratra an-dakanay tompoko mba hipetraka any amin'ny zandary, amin'ny polisy, amin'ny quartier mobile, amin'ny mpitsara na zay mpanakanto koa mba tia azo dika amizay halatra zavatra tsy ara-dalàna ohatran'ireny mivarotra toaka gasy na mivarotra rongony na mangalatra fotsiny mba ho rofiny polisy mba ho fezina ireny olo reny. Zay ny sosokevitra avy aminay ilava moa ny any tena atao anatin'ny foko le izy teny midina manome baiko ireny mpanatanteraka reny. Zay tompoko ny fangatahana avy aminay. Aveo mamela ahy ianao Andriamatoa Filoha hiteny kely amin'ireo namanay mpanao gazety izahay. Zany hoe indrindraindrindra ianareo mpikirakira ny hainao manjery na ny gazety antsoratra ary satria raha hiteny gazety antsoratra ny teny malagasy izay mampiray atsika dia viravirain'olona tsy nandaly ny fianarana na olo mafiloha fotsiny ny teny malagasy. Ary ny mpanabe indraindray mijery fotsiny zay ary ianareo mpanao gazety zany oka nareo mba ho sary-piaro amin'ny teny razantsika.